Miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy sy ny tenako. Sorana ny tompo indray fa mbola afaka ny fampianarana antsika tamin'ity haino ity. Sorantsika izay vita tamin'ny maraina iny. Irosindray tsika amin'ny tapany hariva ity izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika. Tompon'Andriamanitra iray io. Mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Sotranao indray izay raha mbola afaka anohy ny fampianarana ny teninao sy ny fianarana ny teninao amin'ity haino ity. Mangataka aminao izay Andriamanitra, aoka ireny hivotry ny fanahinao ny asa aminay tsirairay avy, ka izy no hampianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Mitenena Jehovah Tompom-bary fa voninahiny izay voakanao. Rako fondrahanao izay tsirairay avy Jesosy ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetrany. Ary eo ka ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenona. Le satana devoly kosa dia ka tsy hanakery, tsy hanapahefana eto. Fa le vonona ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy amin'ny anaran'i Kristy. Aravo satana ny amin'ny raha ny zanak'ondry tsy manakery, tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao na dia kely monjy. Foka ny fanahin'ny voninahitra raha io, ny toetra amin'ny fahafenona eto ka hanjaka amin'ny tsirairay avy. Dia rainy ianao Jehovah Tompom-bary kalazay ny anaranao any. Inona fahotana vitanay na tsy famendrena vitanay teo anatrehanao ray. Tamin'ny fotoana izay nisarahana iny. Inona fahotana vitanay teo anatrehanao tamin'ity haino ity, dia fonany aminao ray ka angatany famitram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-keloka. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Dia eo ka ray ny fanahinao mampianatra ny teninao ny fa voninahiny izay voakanao. Dia anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany ray eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Resantsika farany teo dia niresaka tsika izany mikasika ilay hoe iza no afaka hamaly boky izany. Iza no afaka nandray le boky sy hamanotomboka seny dia hoe le liona avy amin'ny firenen'i Joda izy sy ilay solofon'i Davida. Izy no afaka handray ny boky sy hamanotomboka seny. Hitantsika hoe iza moa izany io liona avy amin'ny firenen'i Joda sy ilay solofon'i Davida fa Jesosy Kristy izany no niresahana teo. Zavatra hitantsika nefa dia izao hoe izay ny hitantsika teo amin'ilay andininy fadimy fa ny tonga teo amin'ny andininy fahintsika dia nisy zavatra ny fanohitra indray hitantsika satria rehefa niresaka tsika mikasika ilay hoe liona avy amin'ny firenen'i Joda sy ilay solofon'i Davida dia izao hoe Jesosy amin'ny mahampanjaka azy izany no naseho. Satria hoe rehefa hitantsika ilay teny faminaniana mikasika ny amin'ny liona avy amin'ny firenen'i Joda sy ny amin'ilay hoe ny fanapahana tsy miala ny antsorony mandra-pahatonga ny silozy izy dia ilay Mesia zany io. Ka rehefa tonga amin'ilay Mesia zany dia hoe ho raisin'ny Kristy ny fanjakana zany dia ilay fanjakana mandrakizay. Izy ilay antsoina hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia hoe ny fanjakany tsy manam-pahataperana mandrakizay izy faminaniana izay menan'i Kristy ihany koa ny amin'ny anjely izay niteny tamin'ny Maria Virjina zany alohan'ny niterahany an'i Jesosy. Dia izay zany hitantsika tamin'ilay hoe liona avy amin'ny firenen'i Joda sy lofon'i Davida. Zavatra hitantsika zany dia hoe Kristy anjaka. Kristy nomena fahefana. Njaka mandrakizay ny fanjakana tsy miasana. Hitantsika nefa amin'ny andininy fahenina fa nahita indray tsika ilay zanak'ondry izay niseho teo avoan'ny seza fiandrianana hozy izy teo anivon'ny seza fiandrianana sy teo anolohan'ny zava-manana efatra ary ny lolo efatra amby roapolo. Dia zanak'ondry tahaka ny efa voavono izy no hita teo anolohan'ny seza fiandrianana zany hoe zanak'ondry mampalahelo zany tahaka ny efa voavono zany. Zany hoe voavono zany efa mifindraha zany le zanak'ondry. Eo zany karazana hoe misy paradoxe zany le izy. Ny moa le paradoxe ohatra hoe zavatra mifanohitra zany le zavatra hita eto satria anankiray zany ankilany hoe Kristy amin'ny mahampanjaka azy no aseho handray ny fanjakana mandrakizay. Lafiny anankiroa nefa zanak'ondry izay voavono mampalahelo ny eto. Ka inona moa le sary nasehon'ilay zanak'ondry efa resantsika fa hoe io le Kristy le maty teo amin'ny hazo fijaliana zany le zanak'Andriamanitra le manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny fahotana izy, nanala le ratsy zany izy tamintsika. Noentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika rehetra, naleviny tao kibon'ny tany,
rehefa nitsangana izy mitsangana tamin'ny voninahitry indray izy tsisy fahotana intsony zany ka Kristy zany a no nanafaka amin'ny fahotantsika tamin'ny nahafatesany zany teo amin'ny asijaliana zay le teneniny hoe naharesy izy naharesy ny fahafatesany izy naharesy le ratsy izy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny asijaliana sy nitondran'ny helikitsika sy ny fahotantsika ary nitsangana tamin'ny voninahitry indray izy eo zany le sary anankiroa zany aseho eo amin'ny Jesosy Kristy anankiray zany amin'ny mahampanjaka be voninahitra azy fanjakana mandrakizay ny ankilany amin'ileo zanak'ondry marefo voavono ny zavatra asehon'izay koa nefa dia zao hoe inona ny sary asehon'izay ao anatin'ny Kristy zany hitantsika ao koa zay toetra zay nefa hitantsika ao amin'Andriamanitra koa zay toetra zay hoe ao amin'ny Kristy zany dia zao hoe ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy no misy ny heriny sy ny fahefana ao amin'ny Kristy ihany koa no misy ny douceur zany hoe misy ny fahalemena ihany koa zany hoe le faiblesse sy le force zany miaraka misy fahalemena ao amin'ny Kristy misy hery ihany koa fahefana ao amin'ny Kristy nefa io toetra n'Andriamanitra ihany koa Andriamanitra tena manana an'izay toetra zay no manam-pahefana Andriamanitra tena maneho an'izay heriny zay izy rehefa tena ampiasa an'izay heriny zay fa Andriamanitra koa dia mamindra fo be faharipo maharipo sy tia fahamarinana ao izy dia hita ao amin'ny Kristy koa zany zay toetra zay asehon'ilay hoe amin'ny mahampanjaka azy hoe amin'ilay izy andray ny fanjakana mandrakizay sy amin'ilay hoe amin'ny mahazanak'ondry azy zany satria ny zanak'ondry ange dia zao hoe zanak'ondry dia zao hoe mipetraka fotsiny zanak'ondry izy eo anatrehan'ny mpanety azy dia tsy milobava izy zanak'ondry zany tena petraka mangina ny zanak'ondry zay le toerana amin'ny mahazanak'ondry zay dia inona nefa no zavatra hitantsika ihany koa dia teo amin'le zanak'ondry dia zao hoe nanana tandroka roa le zanak'ondry nanana tandroka fito le zanak'ondry ka le tandroka fito io maneho an'ilay hoe fahefan'ny Kristy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo azy satria le isa fito hoe isa amin'ny fahafenoana na hoe isa ny fahatanterahana ihany koa le tandroka nefa maneho le fahefana maneho le fanapahana maneho le fanjakana maneho amin'le mampanjaka ny Kristy ka eo zany le tandroka hita eto amin'ny Kristy eto zany dia maneho le fahefan'ny Kristy sy ny fanjakana zany zay hoe mandrakizay dia zay mahatonga le izy hoe amin'ny mahafahafenoana azy hoe fanjakana mandrakizay ny fanjakan'ny Kristy amin'ny fahatanterahana azy satria tsy ody miasina ny fanjakan'ny Kristy amin'ny fahafenoana zany zay mahatandroka fito anazy zany dia hitantsika ihany koa nefa zao fa tsy vitany hoe io ihany hitantsika teo fa inona koa hitantsika teo amin'ilay zanak'ondry nisy maso fito ihany koa izy teo amin'ilay zanak'ondry nisy maso fito teo vakitsika kely angely izy teo amin'le andinin'ny fahaenina tapany faharoa toko fahadimy andinin'ny fahaenina tapany faharoa dia ahoana izy nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fito n'Andriamanitra nirahana ka any amin'ny tany rehetra inona ny zavatra hita ihany koa teo amin'ilay zanak'ondry hoe nisy maso fito n'Andriamanitra ozy izy teo amin'ilay zanak'ondry dia ino io maso fito io fa le fanahy fito n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra ozy izy io efa niresahantsika teto io mikasika an'ilay mikasika le hoe inona ny hevitry le hoe maso feno maso le zava-mananay dia maneho le hoe maso fito n'Andriamanitra zany le irahana makany amin'ny tany rehetra aiza nefa nahitanan'izy io eo amin'ilay zanak'ondry ihany koa zany nahitana le maso fito n'Andriamanitra io le maso fito io inona ny zavatra aseho an'izay ho resahantsika rehefa avy eo maninona le izy ny eo amin'ny zanak'ondry no hita indray zany le maso fito le fanahy fito n'Andriamanitra inona ny hevitra zavatra hoe miseviny zany zay zavatra zay dia eto ary zany ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe ankehitriny zany satria eto dia hoe eo voan'ny seza fiandrianany Kristy zany amin'ny mahazanak'ondry azy ozy izy dia inona ny sary ahitanan'ny Kristy eo ny voan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia hoe le zanak'ondry tahaka ny efa voavono zany hoe i Kristy mihitsy zany vao avy maty teo amin'ny hazo fijaliana iny Kristy izay efa avy niseho tamin'ny mpianana iny Kristy le niakatra any an-danitra iny tonga eo anatrehan'Andriamanitra zany izy amin'ny mambola zanak'ondry azy mbola voavono izy vao avy nivonoana izy mbola miosondraha izy naseho teo anatrehan'ny seza fiandrian'Andriamanitra ka inona ny sary asehon'izay hoe i Jesosy zanak'ondry io zany eo anatrehan'ilay seza fiandrian'Andriamanitra io zany dia io nefa le zavatra hitan'ny apôstôly Petera zany tamin'ny andron'ny Pentekosta zany inona ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Pentekosta zavatra tamin'ny andron'ny Pentekosta dia zao hoe
nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Nisy zavatra niseho zany teo amin'ny andro Pentekosta io, zay ho hitantsika io. Fa io zavatra fanatrehan'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana io zany ny zavatra nitranga tamin'ny andro Pentekosta zany. Dia io zavatra nitranga io tamin'ny andro Pentekosta io, zay ho resahantsika eo ilay izy. Le Kristy tonga tao amin'ny voninahiny. Kristy nomena an'le toerana mahampanjaka azy. Napetraka ho mpanjaka zany Kristy. Zany hoe amin'ny teny frantsay hoe l'intronisation de Jésus-Christ zany. Zany hoe fametrahana ny Kristy ho mpanjaka zany io fotoana io. Satria ny famantarana dia hitantsika amin'le zavatra nitranga tamin'ny andro Pentekosta, zay hitan'ny apôstôly zany. Satria ny zavatra nitranga tamin'ny andro Pentekosta no manambara ny fametrahana ny Kristy eo amin'ny voninahiny, fametrahana ny Kristy ho mpanjaka. Zay zany ny zavatra nitranga io. Inona ary ny zavatra nitranga? Io resahantsika amin'izay hoe maninona lazaina hoe fametrahana ny Kristy ho mpanjaka le fanatrehan'ny Kristy zany eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra io. Inona ny antony mahatonga antsika milaza ny zavatra dia zao raha nijerentsika. Ao no sy teny soratra masina. Taorian'ny tsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Zany hoe fahavonvonoana zany Kristy dia nalevina, dia nitsangana tamin'ny maty izy, dia rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niseho tamin'ny mpianatra izy. Ary izy niseho tamin'ny mpianatra iny, niseho tamin'ny mpianatra nandritra ny 900 andro izy alohan'ny akariny tany an-danitra. Inona ny zavatra nitenen'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa niseho tamin'ny mpianatra Kristy? Dia zao ny zavatra niteneniny ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 7 sy ny 8. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny 7 sy ny 8. Dia zao ny voambara zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny Jaliny fa velona izy. Ka niseho 700 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, zany hoe niara-niangona tamin'ny mpianatra zany Kristy. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy halan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay farenareo tamiko hoy izy. Zany hoe rehefa niseho tamin'ny mpianatra zany Jesosy dia namepetra ny mpianatra manao hoe aza miala eto Jerosalema ianareo raha tsy mandra-pahazonareo ny teny fikasana izay nampanantenany iray anareo. Dia namepetra azy zany izy tsy hiala eo Jerosalema izany araka ny teny fikasany iray zany izay efa niteneniko anareo, izay efa renareo izy. Dia inona zany io teny fikasany iray io izay nampanantenany iray? Hoe aza miala eto nareo raha tsy azonareo ny teny fikasany iray izay efa niteneniko taminareo. Dia eo amin'ny andininy 5 izy zany no milazan'izay zavatra izay. Zao le teny fikasana. 5. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Nareo kosa ozy izy dia hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Io zany le teny fikasany iray io. Io lefa nitenen'i Jesosy tamin'izy ireo. Ka namepetra ny mpianatra izy manao hoe aza miala eto Jerosalema ianareo, mandra-pahazonareo ny teny fikasana avy amin'ny iray izay efa niteneniko taminareo. Dia iny ny teny fikasana io. Dia hoe fa atao batisa amin'ny fanahy masina ianareo rehefa afaka andro vitsivitsy izany. Dia zao ny teneniny eo amin'ny 9. Ahoana izy 9. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ho an'i Jerosalema sy eran'i Jodia, Samaria ary hatrany aparan'ny tany. Zany hoe rehefa irotsaka zany io fanahy masina io afaka andro vitsivitsy dia zao azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ianareo eran'i Jodia, Samaria ary hatrany aparan'ny tany izany. Izy io nefa araka le nitenenina teo, le ozy Jesosy manao hoe namepetra ny mpianatra izy manao hoe aza miala eto Jerosalema ianareo mandra-pahazonareo ny teny fikasany iray ozy izy izay efa niteneniko taminareo. Tamin'ny fotoana oviana ary Jesosy no niteneny io zany. Dia tamin'ny Jesosy mbola fahavelony, Jesosy mbola tsy maty zany no niteneny io tamin'ny mpianatra izy io teny fikasana io. Dia aty amin'ny Jaona toko 7 no ahitantsika an'izay. Jaona toko 7 no jerentsika fa any no ahitantsika an'izay zavatra zay zany. Jaona toko 7 ny 7 amin'ny 30 ka hatramin'ny
fahasivy amin'ny telopolo. Zao no natoko fahafito a, dia ny andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no natoko fahafito, ny andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Ary tamin'ny andro farany, azafady, ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangany Jesosy ka niantso nanao hoe, raha misy olona mangetaeta, aoka izy anantinay isotro, ka isotro. Izay mino ahy, dia isy rano velona iboboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Dia eto izany Jesosy dia miteny manao hoe, izay mino ahy izy dia isy rano miboboika ao an-kibony izy, avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ino io rano miboboika io avy ao an-kibony, dia andininy fahasivy amin'ny telopolo. Ary ny fanahy izay ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Ozy Jesosy, raha misy olona mangetaeta, aoka izy anatina ka isotro. Izay mino ahy dia isy rano velona iboboika avy ao an-kibony ozy izy. Raha misy olona mino ahy zany dia isan'izay rano velona iboboika izay avy ao an-kibony. Dia inona nefa izay? Dia andininy fahasivy amin'ny telopolo. Ary ny fanahy izay ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Io zany le rano velona miboboika avy ao an-kibony. Ny fanahy ho raisin'izay mino izy no mino azy no lazainy tamin'izany. Dia eto nefa izy dia miteny, le fanahy io ve nefa nomena tamin'io fotoana io fanahy io sa tsy nomena tamin'io fotoana io? Hoe raha mino an Jesosy ianao tamin'ny Jesosy mbola velona, dia efa niraisinao ve zany io fanahy io? Dia hozy Jesosy hoe mbola tsy niraisinao io fanahy io fa mbola teny fikasana io. Mbola ho avy ny fotoana hanomezana anareo an'io fanahy io. Andininy fahasivy amin'ny telopolo. Ary ny fanahy izay ho raisin'ny mino azy no lazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ny fanahy ozy izy dia mbola tsy nomena, satria Jesosy mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny. Zany hoe Jesosy mbola velona niaraka tamin'ny mpianatra zany, dia mbola tsy nomena ny fanahy masina. Mbola tsy nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Fa amin'ny fotoana zany izay irotsahan'io fanahy masina io zany, dia miditra eo amin'ny voninahiny zany Kristy. Zany hoe amin'ny fotoana fidiran'i Jesosy eo amin'ny voninahiny zany no irotsahan'ny fanahy masina amin'ny mpianatra sy amin'izay mino azy. Izay zany ny zavatra teneniny io. Ho an'izay mino ahy Jesosy dia isony rano velona miboboka avy eo am-pony ozy izy. Ary ny fanahy izay ho raisin'ny mino izy no lazainy tamin'izany. Fa ny fanahy izy tsy mbola nomena, satria Jesosy mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny. Amin'ny fotoana oviana zany no anomezana ny fanahy masina. Amin'ny Jesosy miditra ao amin'ny voninahiny. Dia ny fanontaniana mipetraka, ahoana ary no ahafantarana zany fa miditra ao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy? Amin'ny fotoana zany irotsahan'ny fanahy masina amin'ny mpianatra. Dia izay no natonga hoe tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, niseho tamin'ny mpianatra nandritra ny 7 andro izy, dia namepetra ny mpianatra izy nanao hoe, aza miala eto Jerosalema ianareo, mandra-pahazonareo ny tenin'ny fikasan'ny raiko izay efa noteneniko taminareo. Fa azo hery ianareo, fa afaka andro vitsivitsy ozy izy dia manino? Irotsaka aminareo ny fanahy masina. Ary azo hery ianareo amin'izany firotsahan'ny fanahy masina izany. Niandry ny mpianatra zany. Niakatra any an-danitra Jesosy. Hitantsika eo izy amin'ny apôstôly. Apôstôly, asan'ny apôstôly, toko voalohany, jerentsika kely io. Asan'ny apôstôly, toko voalohany. Vita zany ny fepetra izay nataon'i Jesosy hoe, aza miala eto Jerosalema ianareo, mandra-pahazonareo ny teny fikasan'ny ray. Dia ino ny teny fikasan'ny ray io? Le fanahy masina zany io izay irotsaka amin'ny mpianatra afaka andro vitsivitsy. Vita izay fameperana ny mpianatra nataon'i Jesosy izay, dia inona ny zavatra nitranga? Andininy fahasivy. Dia zao ny zavatra mitranga. Toko voalohany andininy fahasivy. Ary rehefa nilaza zany Jesosy dia nakarina izy, raha mbola nijery izy ireo. Ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Zany hoe lasa niakatra any an-danitra zany Jesosy. Dia inona ny zavatra nataon'ny mpianatra zany? Nijanona teo Jerosalema zany izy, niandry le teniny fikasan'ny ray. Inona nefa ny zavatra hitantsika teto? Zavatra hitantsika rehefa
teo amin'ny seza fiandrianana dia ilay zanak'ondry tahaka ny vovoniny hitantsika teo eo alohan'ny seza fiandrianana. Zany hoe vo Kristy vo avy nitsangana tamin'ny maty zany iny, vo avy niseho tamin'ny mpianatra zany iny tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra iny. Inona nefa ny zavatra hitantsika teo zany? Zavatra hitantsika teo amin'iny dia zao hoe i Kristy dia zao hoe nanana inona izy? Nanana tandroka 7 izy. Eo le maneho an'le fahefan'i Kristy. Zany hoe le sary tandroka 7 zany maneho le intronisation de Jésus-Christ, mametraka azy amin'ny mahampanjaka azy, mametraka azy amin'ny voninahiny. Dia inona ihany koa ny zavatra hitantsika nefa amin'le zanak'ondry dia zao hoe le fanahy 7, nisy fanahy 7 tao aminy dia le fanahy 7n'Andriamanitra ozy izy zay irahana makaiza makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Fantatsika tsara nefa fa zao ny fanahy ozy izy tamin'ny Kristy mbola velona dia zao mbola tsy nomena satria Kristy mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny. Ny ahafantarana zany fa niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy dia nomena ny mpianatra ny fanahy masina. Ka ny zavatra misy eto nefa dia zao ny sary esehony le zanak'ondry eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia zao fametrahana ny Kristy ho mpanjaka. Tsy vitan'izay ihany koa fa nomena azy ihany koa le inona? Le fanahy 7n'Andriamanitra eo aminy zay irahana makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Dia ny zavatra nisy dia zao tonga ary ny andro Pentekosta ato amin'ny toko 4 tsika asan'ny apôstôly. Dia zao ny zavatra voasoratra eto. Vakiantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Dia zao ny zavatra teneny eto. Ary noho tonga ny andro Pentekosta, zany hoe andro firavoravoana zany io andro Pentekosta io, fety io teo amin'ny zanak'Israely. Dia ny fety io zany eo aorianan'ny Paska no misy an'io zay zany, fety manaraka ny Paska zany no misy an'ny Pentekosta. Ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra. Zany hoe ny mpianatra zany io, satria Jesosy namepetra azy manao hoe aza miala eto Jerosalema ianareo, mandra-pahazonareo ny teny fikasany iray. Ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ilay tranony angonana. Ary nisy lela-malo mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Rehefa nivory ny andro niangona tao amin'ny trano io zany izy ireo dia nisy zavatra nitranga, nisy feo tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo nanenika ilay tranony toeran'izy ireo zany. Nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra ozy izy, isan'olona izany. Dia ahoana? Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Ary feno ny fanahy masina izy rehetra. Jesosy nefa dia niteny manao hoe ny fanahy mbola tsy nomena satria Kristy mbola tsy tonga tao amin'ny voninahiny. Eto nefa zany ny inona zavatra nitranga? Nomena ny mpianatra ny fanahy masina. Ny famantarana fa nomena ny mpianatra zany ny fanahy masina dia zao Jesosy Kristy tonga tao amin'ny voninahiny, niditra tao amin'ny voninahiny. Dia izay ny sary asehon'ilay zanak'ondry eo voan'ny seza fiandrianana. Kristy tonga eo amin'ny voninahiny, napetraka amin'ny mahampanjaka azy izy, le tandroka 7 izay eo aminy. Kristy izy eo amin'ny voninahiny, izay manana le fanahy 7n'Andriamanitra, zany hoe nomenan'i Jesosy le fanahy 7 le fanahyn'Andriamanitra zany, izay irahana makany amin'ny tany rehetra ozy izy. Io fanahy io irahana makany amin'ny mpianatra io, hiasa ao amin'ny apôstôly io, hiasa ao amin'ny mpianatra Kristy io, hiasa ao amin'izay mpino io, satria hoe ho an'izay mihino ahy dia hisy rano velona miboboka avy ao am-pony ozy izy. Ary ny fanahy no lalazainy tamin'izany. Zany hoe ho an'izay mino an'i Kristy zany apartiran'io fotoana io, nanomboka tamin'io fotoana io dia zao nandray an'izany fanahin'Andriamanitra zany. Satria nirahana makany amin'ny tany rehetra. Zany hoe teo amin'ny Kristy zany le fanahin'Andriamanitra. Zay hoe le maso 7 tao amin'le zanak'ondry dia le fanahy 7n'Andriamanitra irahana makany amin'ny tany rehetra. Dia ny apôstôly Petera raha dia vaky vava mihitsy
ny teny manambara satria rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra zany le fanamasina tamin'io andro pentekosta io dia satria andro firaviravona zany andro pentekosta zany hoe ny jiosy rehetra zany manerana ny vazantany efatra dia efa tonga ny andro pentekosta zany dia manao pelerinage makay zany jiosy tonga makany Jerosalema manao fanatitra sy manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra amin'io andro pentekosta io. Zany hoe nisy zany jiosy avy any amin'ny tanin'ny Grika, nisy jiosy avy any amin'ny faritra Ethiopia iny, jiosy avy aty Afrika zany sy ny zavatra toerana maro samihafa izay nisy ny jiosy zany dia tonga izy zany ho an'i Jerosalema andeha hivavaka sy hanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny andro pentekosta, hanao fety firaviravona amin'ny andro pentekosta. Tonga izy ireo ny apôstôly dia nivavaka niangona tamin'ny toerana anankiray. Rehefa nirotsaka ny fanamasina, niovitrovotra zany toerana zany, eniny manodidina ny zavatra nisy teo. Dia le mpianatra Jesosy ireo mivondrona tao ny apôstôly ireo zany sy izay niaraka taminy teo. Dia rehefa nirotsaka tamin'ny fanamasina dia niteny tamin'ny fiteny tsy mifantatra hozy izy, tamin'ny fiteny maro samihafa hozy izy, araka izay nampitenenan'ny fanahy azy hozy ny tenenan'izy ireo. Ka rehefa niteny izy ireo dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Dia izao ny karazana fiteny nitenen'izy ireo zany eo rehefa niteny izy. Vakitsika eo amin'ny andinin'ny fasivy. Dia izao ny nitenenan'izy ireo zany, andinin'ny fasivy, toko faharoa andinin'ny fasivy. Dia Partianina sy Medianina sy Elamita ary mponina ny Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponty sy Azia, Frizia sy Pamfilia sy Egypta sy tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, Kretana sy Arabo. Ireo olona ireo zany avy any amin'ireo toerana manodidina be dehibe ireo dia niteny izy nanambara nanao hoe ho ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Tonga zany ireo hivavaka ao Jerosalema. Avy any Partianina, avy any Medianina, avy any Elamita, avy any Mesopotamia, avy any Jodia, avy any Kapadokia, avy any Ponto, avy any Azia, avy any Frizia, avy any Pamfilia, avy any Egypta, avy any Libia, avy any manodidina ny Kirena, avy any Roma. Na jiosy na proselita zany hoe inona moa le teneny hoe na jiosy na proselita zany, na jiosy zany na proselita na hoe olona hafa firenena kanefa resy lahatra tamin'ny fivavahana jiosy, zay ny atao hoe proselita. Reny zany na arabo tonga tao zany dia gaga izy ireo. Eo amin'ny andinin'ny fahavalo izy no miteny an'izay, ka ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika izy, ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika. Hoe reto olona reto ve tsy jiosy nefa miteny ny fitenintsika, miteny ny fiteniny avy any Egypta izy, miteny ny fiteniny avy any Roma izy, miteny ny fiteniny avy any Libia izy, avy any Pamfilia, miteny ny fiteniny avy any Azia izy, ahoana no ahaizan'ireo zany fiteny zany nefa jiosy ireo olona ireo. Andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra izany. Gaga zany nahita le fahagagan'Andriamanitra. Nisy kosa nefa ny hafa nahenao an'izany dia ahoana izy fa ny sasany niome ka nanao hoe leon divay mamy ireo. Nisy olona zany teo, nisy olona mamy divay ny anareo ko. Amin'izay mbola voandro maraina, mbola voandro iny dia efa mamy sady ry zalahy. Inona divay vao maraina zany. Dia niteny nitsangana, lasa ny apôstôly Paoly nitsangana andinin'ny faefatra ambin'ny folo rehefa nahenao an'izay satria nivoaka tao amin'ny efitrano zareo zany. Fa nitsangana Petera sy ny raiky ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra moniny eto Jerosalema, aoko fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory izahay, fa vao ora fahatelo ihany izao andro, izao ny andro. Zany ora fahatelo zany ora ara-baiboly zany, ny ora fahatelo ara-baiboly dia amin'ny sivy maraina zany, andro amin'ny sivy maraina zany amin'ny ora amin'izao tsika zao. Dia hozy izy nanao hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireto, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Mbola voandro amin'ny sivy maraina ve zao dia efa mamy zay ny eritrereto, fa zay tsy mamy zany hozy izy. Fa zany hoe fanomezana ny fanahy masina io zany dia efa nampanantenany ray, tsy hoe Jesosy ihany no efa niteny io fa efa faminaniana tany aloha dia efa nambara io, tany amin'ny testamenta taloha dia efa nambara io. Dia nalainy nysotomin'ny Petera ny sain'ny olona ahalala ny soratra masina andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa izao
ilaina mpilazaina ny joelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany hoe nanokatra ny sain'ny olona zany izy, ahalalan'ny olona ny soratra masina hoe izao nge le voalaza ny faminaniana. Araka ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany hoe ny nambaran'ny Petera zany dia zao ny fanahy masina mirotsaka io hitanareo sy renareo. Asan'ny fanahy io hitanareo sy renareo. Dia toy izany le izy eo amin'ny 140. Satria nitondra ny sain'ny mpianatra, nitondra ny sain'ny olona amin'izay izy, nitarika ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy, dia nijoro vavolombelona ny amin'ny Kristy Petera zany. Dia zao ny teneny 140 sy ny 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany Jesosy izany no efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay. Izany Jesosy izany no efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary efa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Mahazava nge izany, mahazava be zany teny zany. Izany Jesosy zany ozy izy dia efa natsangan'Andriamanitra, izy lasa niakatra any an-danitra iny. Vavolombelona zany izay rehetra. Ary efa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, nanandratana ny Kristy ihany koa eo anolohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Nametraka azy amin'ile andray ny fanjakana zany Kristy. Nametraka azy ho mpanjaka, napetraka Andriamanitra ho mpanjaka Kristy. Dia nomenan'ny Kristy io fanahy io mba alefan'ny Kristy io amin'ny tany rehetra. Hiasa amin'ny rehetra izay mino azy araka ilay tenin'ny Kristy. Hoe isy rano velona, isy ony rano velona miboboka io izy ao anatin'ny kibon'ireo izay mino ao izy. Dia ny fanahiny no lazainy tamin'izany izy. Dia eto izy dia hoe ary efa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina, satria ny raisiny io ilay fanahy fito an'Andriamanitra hitantsika eo amin'ny Kristy zany. Rehefa nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy araka ilay tenin'Andriamanitra zany io, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Zany hoe Kristy mihitsy zany no nampilatsaka ny fanahy io ho amintsika zany, izay hitanareo sy renareo izao. Io hoe nirahana ho amin'ny tany rehetra ozy izy. Dia nirotsaka zany ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Inona ny hevitra an'izay zany? Ny hevitra an'izay zany dia zao, tonga ao amin'ny voninahiny Kristy. Napetraka ho mpanjaka izy ary nomena azy ny fanahy masina. Ka naniraka ny fanahy masina izy ho amin'ny mpianatra. Dia izay ny famantarana fa tonga ao amin'ny voninahiny Kristy. Nandray ny fahefany Kristy. Napetraka ho mpanjaka izy. Zay le hoe tandroka fito sy fanahy fito. Le tandroka fito maneho an'i Kristy mandray ny fanjakana. Ilay maso fito maneho an'le fanan'Andriamanitra nomenan'i Kristy ho alefany any amin'ny tany rehetra, ho an'ireo izay mino azy. Kisy rano velona miboboka ao an-kibony. Dia ny fanahy no nolazainy tamin'izany. Dia io zany le fidiran'i Kristy zany, Kristy eo amin'ny voninahiny. Araka ilay tenen'ny apôstôly Petera teo, inona ozy izy? Ary rehefa nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy. Ka Kristy nasandratra ny tanana ankavanan'Andriamanitra io, napetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Kristy no mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia tadidio tsara fa rehefa ao amin'ny asan'ny apôstôly dia zao, rehefa le martyra voalohany eo, dia iza no martyra voalohany eo? Etienne na Stéphane izy amin'ny teny gasy zany. Etienne dia zao, rehefa novonoina i Etienne zany na Stéphane, izy zany maty martyra voalohany teo amin'ny mpianatra Jesosy. Dia rehefa novonoina Etienne dia zao, hozy izy nivavaka manao hoe hitako izy ny lanitra ny sokatra, ary hitako izy le zanak'Andriamanitra ozy izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe eo amin'ny seza fiandrianana zany Kristy, eo ankavanan'Andriamanitra no misy an'i Kristy. Jerentsika kely ato amin'ny asan'ny apôstôly 7 no ahitantsika an'izay. Asan'ny apôstôly 7 dia ny 5:20 sy ny 4:20. Asan'ny apôstôly 7 ny 5:20 sy ny 4:20. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa Stefanina feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'Andriamanitra mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Naseho mihitsy zany, naseho any Etienne eto, nateo any Stefanina, io le zanak'ondrin'Andriamanitra eo ankavanan'Andriamanitra, nisokatra ny lanitra ozy izy. Io le zavatra hitantsika. Kristy zany zao aizany misy azy. Any an-danitra Kristy, eo ankavanan'Andriamanitra no misy any Kristy, eo amin'ny seza fiandrianana zany. Zay ny toerana misy any Kristy amin'izao fotoana izao. Kristy zany efa tonga ao amin'ny voninahiny izy, nomena azy ny toerana mahampanjaka azy zany. Fa efa mpanjakana nomena ny Kristy zany, napetraka ho mpanjaka Kristy. Efa nomena ihany koa any Kristy ihany koa ny fanahy masina mba ahafahany manome ny fanahy amin'izay mino azy. Dia efa voaray ny mpianatra, voaray n'izay mino zay, ho antsika izay mino azy dia efa mandray ny fanahy masina zany tsika. Ho an'izay mino ny Kristy dia efa mandray an'izany fanahy masina zany. Raha mino ianao dia efa mandray an'izany fanahy masina zany ianao zany. Dia tadidio tsara fa aty amin'ny Fampianarana toko faharoa aty ihany koa izy dia miresaka an'io Kristy eo amin'ny voninahiny ihany koa. Fampianarana toko faharoa dia 9:7 ka hatramin'ny 12. Fampianarana toko faharoa dia 9:7 ka hatramin'ny 12. Jerentsika kely zay. Fampianarana toko faharoa 9:7 ka hatramin'ny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany, sy anakin'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Andriamanitra no nanandratra azy amin'izay voninahitra zay. Koa amin'izany izy no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony no ny anarana rehetra. Tsy tonga teo amin'ny seza fiandrianana zany. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra zany, miankohaka amin'ny Jesosy Kristy koa zany. Tsy Andriamanitra iray no miankofana fa amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho hitantsika io rehefa mijery ny toy an'io toko 5 itsika fa tena miankohaka eo anatrehan'ny Kristy tokoa, na ny any an-danitra na ny an'ty an-tany na ny any ambanin'ny tany ozy izy. Satria zay le teneniny eto amin'ny 10:10, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany. Zany hoe miankohaka eo anatrehan'ny Kristy. Ohatra nytsika miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra zany, dia miankohaka ihany koa tsika eo anatrehan'ny Kristy. Dia hitantsika eo mitoy an'ileo amin'ny seza fiandrianana indray, maninona moa ny Kristy koa zany niankofana ihany koa sy hivavahana. Zany hoe nomen'Andriamanitra ny Kristy ihany koa zany zay fahefana zay hoe amin'ny alalan'ny Kristy ihany koa niankofantsika rehetra. Dia miankohaka tsika. 9:12 sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitry ny ray, ho voninahitr'Andriamanitra ray izy. Anaken'ny lela rehetra, aoka zany tsika anaiky. Fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Andriamanitra no nametraka azy tamin'izay toerana zay. Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray izy. Ka raha miteny ianao, za rangahy tsy miankohaka amin'ny Jesosy zany, za tsy mivavaka amin'ny Jesosy zany. Fahefan'iza zany no lavinao amin'izay. Fahefan'Andriamanitra ray no lavinao amin'izay satria Andriamanitra ray no nameny izay fahefana zay amin'ny Kristy. Mba amin'ny anaran'i Jesosy no iankofany lohalika rehetra ihany koa, na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany ozy izy. Dia eo zany hitantsika eo le hoe fiankofana amin'Andriamanitra ray. Fa hitantsika ihany koa le fiankofana zany amin'ny Kristy. Dia ho hitantsika moa zany rehefa mijery an'le toyany hoe tsika amin'le toko 5 zany, fa hitantsika izay fiankofana ny amin'ny Kristy zany. Ka ty sary hitantsika ty zany amin'le eo anoloan'ny seza fiandrianana zany, mikasika le zanak'ondry eo anoloan'ny seza fiandrianana ty zany, dia le fomba hitantsika eto zany amin'le hoe fametrahana Kristy ho mpanjaka, dia zavatra hita ihany koa zany izy io tamin'ny fomba taloha zany, tany amin'ny Moyen-Orient iny zany, ancien zany, tany amin'ny Moyen-Orient taloha tany zany, any amin'ny faritra atsinanana iny zany. Dia zao hoe le rituel na le fomba zany ametrahana ny Kristy ho mpanjaka eto, dia ohatr'izany koa ny fametrahana mpanjaka tamin'izany androny zany.
Inona ny fametrahana mpanjaka tamin'izany andro, tamin'izany Moyen-Orient ancien zany, na hoe ny Moyen-Orient taloha zany, na hoe tatsinanana taloha zany. Dia rehefa ho apetraka mpanjaka zany, ny olona anankiray zany zay ho apetraka mpanjaka dia zao, tsy maintsy maninona izy? Ny adidiny voalohany izay ataony dia mandray ny boky izy, dia mamaky inona? Mamaky ny contrat d'alliance zany, izay maninona? Mampifandray azy amin'izay nametraka azy ho mpanjaka. Zany hoe mamaky le contrat d'alliance na mamaky le fanekena zany, le boky misy ny fanekena zany mametraka azy ho mpanjaka. Dia inona sary hitantsika nefa? Kristy eo alohan'ny seza fiandrianana dia izy no nomena ilay boky. Izy no afaka mamano itombokaseny. Zay sary zay zany maneho ihany koa tahaka an'le tamin'ny Moyen-Orient taloha zany, tany amin'ny tatsinanana taloha zany, rehefa apetraka ho mpanjaka dia zao tsy maintsy mamaky le contrat d'alliance na mamaky le boky ny fanekena zany, izay mampifandray azy zany amin'izay nametraka azy amin'io fahefana io zany. Tena teo amin'ny Israely ihany koa dia hitantsika ihany koa zany zay teo amin'ny Israely. Rehefa nifidiny Israely Andriamanitra hoe izaho no Andriamanitrareo ary nareo no oloko, dia tsy maintsy misy zay boky ny fanekena zay vakiana mametraka anao amin'izay toerana misy anao zay. Dia rehefa nisy mpanjaka koa taty aoriana teo amin'ny Israely dia tsy maintsy mamaky an'izay boky ny fanekena zay ihany koa izy, mametraka azy ho mpanjaka. Io zany tsy maintsy eo foana io boky ny fanekena io. Mametraka azy manao hoe izaho mpanompon'Andriamanitra, na dia zara ny mpanjaka, mbola misy avo lehibe noho zany nametraka amin'ity toerana misy aty. Dia Andriamanitra no manam-pahefana amiko. Zay no mikasika an'iny zany. Dia jerentsika kely ange aty amin'ny Exodosy izy ohatra zany hitantsika eo le izy. Exodosy. Ary tadiovana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao range misy zany. Ohatra fotsiny zao any États-Unis, raha raisitsika ny any États-Unis. Rehefa misy président nouvellement élu zany, hoe président des États-Unis voalany président, dia eo alohan'ny Capitole izy, eo alohan'ny tsy haiko Capitole iny raha tsy diso ahako, dia manao cérémonie ny Amerikanina eo, dia ny vahoaka be dia be eo ambany eo zany eo amin'le Capitole raha tsy diso. Dia ery ambony ery zany misy ny manakaja sy ny manam-pahefana. Dia tonga le président mbola izy zany lany président fa tsy maintsy mbola manao fanekena zany izy. Dia izy manao fanekena io dia alain'jareo fa baiboly no alain'jareo zany, fa tsy fantatra na tena baiboly koa inona, tsy fantatra hoe inona fa zay zany alain'jareo ny boky iny zany. Dia mianina le président manangatana izy dia mametraka tanana droite izy amin'le boky zany, tsy haiko na baiboly iny fa amin'le boky zany dia manana-tanana izy dia manao fanekena izy. Hoe dia zao avonina ny anaony, misy fanekena zany io, zay le izy. Dia mitovy amin'izay mihitsy le zavatra mitranga eto zany. Kristy zany apetraka mpanjaka dia tsy maintsy misy zay fanekena zay zany eto. Amintsy amin'Andriamanitra dia nomenan'izay boky zay Kristy. Dia eto hitantsika ihany koa zany le izy aty amin'ny Exodosy dia jerentsika koa nge. Exodosy 7:20 zao dia hitantsika an'izay zavatra zay. Exodosy 7:20 dia ny andininy 7. Dia zao no teneniny eo. Rehefa nitsofoka ho vahoaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely, zany hoe niomana izy ireo zany, iona amin'Andriamanitra. Dia rehefa niona tamin'Andriamanitra izy, dia nisy teny fikasana nataon'Andriamanitra teo. Dia rehefa avy eo Mosesy nasian'Andriamanitra niakatra teny an-tendrombohitra. Naka inona? Naka ny boky ny fanekena. Dia rehefa avy naka ny boky ny fanekena teny an-tendrombohitra io Mosesy dia nivakiana tamin'ny vahoaka io. Jerentsika le izy 7 azafady. 7:20 dia ny 7 sy ny 9. Exodosy 7:20 7 sy ny 9 dia zao ny teneny ato. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay sekenay. Rehefa naka ny boky Mosesy zany dia ahoana izy? Naka ny boky ny fanekena izy ka namaky ny teny teo anatrehan'ny olona, ary hoy ny olona,
izay rehetra nolazain'i Jehova dia ataony esekena io. Ary nalain'i Mosesy ny raka natombo tamin'ny olona dia hoy izy, indro ny raha ny fanekena izay taon'i Jehova taminareo tamin'izany teny rehetra izany. Dia jereo koa nefa Kristy, inona ny zavatra hitantsika? Kristy zanak'ondry tahaka ny voavono, mbola misy ny raha iny eo amin'izay izay fiandrianan'Andriamanitra. Nandray le boky izy, fanekena eo anatrehan'Andriamanitra. Aty amin'ny mpanjaka faharoa ihany koa, jerentsika kely mpanjaka faharoa 12. Faranantsika amin'ny resaka le hoe resaka fanekena io zany dia teny amin'ny teny aty. Mpanjaka faharoa 12 ndray jerentsika. Mpanjaka faharoa 12. Mpanjaka faharoa 12. Dia vakitsika ny 912 sy ny 13. Zany hoe rehefa misy mpanjaka koa zany ho apetraka mpanjaka teo amin'ny Israely, dia inona ny zavatra atao? Inona zany ny seremoniana atao teo koa zany? Dia jerentsika 912 sy ny 13 dia zao ny teneniny ato. Dia nentin'i Joiada nivoaka ny zanakalahin'ny mpanjaka ka nosatroany ny satroboninahitra izy, dia notolorany ny vavolombelona, ka dia nampanjakainy sy nohosorana izy, ary ny olona niteka ka niantso hoe ho ela velona ny mpanjaka. Rehefa nentin'i Joiada nivoaka ny zanakalahin'ny mpanjaka dia nataony inona? Nosatroany ny satroboninahiny, napetrany tamin'ny satroboninahiny, dia notolorany ny vavolombelona. Ino ny vavolombelona io? Io nge le fikasana io. Tsy fikasana fa le fanekena io. Zany hoe ny fanekena, notolorany ny boky ny fanekena zany. Nosatroana satroboninahitra izy dia nitolorany azy ny boky ny fanekena. Fanekena ao amin'Andriamanitra iny. Dia rehefa nandray an'izay izy dia nampanjakainy sy nosorana izy, ary ny olona nitehaka ka niantso hoe ho ela velona ny mpanjaka. Ianao zany tsy apetrapetraka fotsiny. Zany hoe misy heviny rano izay zavatra hitantsika reny. Araka le tenentsika ohatra ny Etazonia zao dia zay dia misy boky io. Zany hoe dia misy fanekena atao, mianina izy io. Nanao an'izao ny akabeazan'ny mpitondra fanjakana angamba misy manaraka an'izany fa ny ataony eny ny ataony rehefa avy eo tsisy mitandrina fanekena zany. Fa ito zany fanekena amin'Andriamanitra mihitsy ty fanekena atao ito ty. Satria Andriamanitra no mametraka anao amin'ny fahefana io zany. Dia Andriamanitra nefa no nanino? No nanandratra ny Kristy hitantsika teo amin'ilay Filipianina teo. Nasandratra Andriamanitra ozy izy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no aneken'ny lela rehetra fa Kristy no tompo amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray ozy izy. Zay nge le fametrahana ny Kristy. No tompo voninahitr'Andriamanitra ray ozy izy. Napetraka amin'izay toeram-boninahitra zay Kristy, tonga amin'ny voninahiny Kristy. 17 mpanjaka faharoa. Jerentsika indray zay. Eo ihany tsika eo. Inona ny zavatra hitantsika eto ihany koa? 17 mpanjaka faharoa, 9 sy ny 7. 17 ny 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. 17 ny 9 sy ny 7. Dia niakatra ho ohatran'ny mpanjaka, azafady, dia niakatra ho ohatran'ny Jehova ny mpanjaka, ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra amin'ny Jerosalema, mba amin'ny mpisorona sy ny mpaminany, ary ny vahoaka rehetra na ny kely na ny lehibe. Ary novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena. Io zany le boky ny fanekena. Io le boky hitantsika teo, io le nianianan'ny mpanjaka io rehefa petraka mpanjaka izy. Ary novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena izay hita teo ohatran'i Jehova. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova, anaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony, ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hozy izy. Averiko le teny, dia niakatra ohatran'i Jehova ny mpanjaka, ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, mba amin'ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra na ny kely na lehibe. Ary novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena. Alohan'ny idirinao amin'ilay fanekena aloha dia vakina aloha le boky ny teny fanekena, zao zavatra, zao ny engagement zany, zao ny engagement.
Dia rehefa vakivaky ilay izy dia zinona zavatra antranga andiny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana. Mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana zany izy amin'ny fitoerana andriana. Dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova anaraka azy sy hitandrina ny lalany sy ny teny vavilombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Nanao fanekena zany teo anatrehan'Andriamanitra mba hanaraka azy sy ny teny vavilombelony ary ny didiny sy ny fitsipiny mba hanaraka izany zany izy amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Fametrahana mpanjaka teo amin'ny Israely zany zay. Hoentina ny boky ny fanekena, vakiana iny dia manaiky zany ianao manao hoe nanao fanekena eo anatrehan'i Jehova hanaraka azy sy hitandrina lany ary ny teny vavilombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Fanekena le zavatra ny vakiana sy ny raisina zany. Zay no mikasika an'iny zany, zay le sary aseho eo anoloan'le seza fiandrianana ihany koa. Hitantsika fa misy similitude le izy, misy fitoviana le izy zany amin'ny fampetrahana mpanjaka teto tany amin'ny testamenta taloha, tany amin'iny faritra tatsinanana iny taloha, Moyen-Orient iny zany taloha. Ary mbola hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao ohatra hoe ny araka le tenentsika hoe ny président des États-Unis dia manao an'izay fanekena zay. Mianena amin'ny Baiboly izy fa tsy fantatra inona tena Baiboly marina inona tsy. Hoe tena vonona izy ny anaraka izay voalaza rehetra ao zany. Nefa ny ankabeazany tamo misy manaraka an'izany. Dia zay mikasika an'iny fa sarotry mbola ho tohizana izy fa ho resahantsika izay zavatra zay zany. Dia mbola ho tohizantsika mikasika an'iny amin'ny lesona manaraka zany. Dia ho hitantsika eo ihany koa ilay hoe fiankofana eo anatrehan'ny zanak'ondry, nahoana ihany koa ny miankohaka eo anatrehan'ny Kristy zany. Inona ny anton'izay zavatra zay? Izay efa niresahantsika kely teo ihany. Ivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ary. Jehovah Andriamanitry ny Israely, miantso ny anaranao zay, mankalaza anao ary midera anao. Misaotra raha iny amin'ny fahazavan-tsaina izay nomenao anay amin'ny fampianarana ny teninao tamin'ity amin'ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana ray fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Midera anao zay ray, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay ray hatramin'izao koa mandrakizay. Manamasina anay ray io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia taio izy Andriamanitro ny amin'izay rehetra ataonay amin'ity an'ity sy ny amin'ny andronay hafa rehetra. Sorata ao am-ponay ny lalànao ray ataovy eo an-tsainay. Ary na izay ihany koa raha ray dia aoka ny mba ho vita fanekena aminao zay. Anarahanay ny teny vavilombelonao sy ny didinao ary ny fitsipinao amin'ny fonay rehetra sy amin'ny herinay rehetra. Mba ho masina izay ray satria masina ianao. Dia aoka ilay fanahy avy aminao Kristy io izay nampanantenainao, homena ny mino, hirotsaka aminay rehetra eto ny amin'ny fahafinoana. Nanamasina anay sy tantanay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy handevo. Dia raina ny anaranao ray io, dia raina ny anaranao Kristy io, amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao ray. Eto anatrehanao, aleluia. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia, halleluia. Isaorana azy ny zavatra rehetra, izy no mendrika miamboninahitra hatramin'izao koa mandrakizay. Zanak'ondry ihany koa dia mendrika miamboninahitra sy kalazaina sy mendrika ny ankofana. Halleluia. Isaorantsika amin'ny tompon'ny zavatra rehetra, fampitona indray tsika manaraka, babay daholo.